zao fanompovana zao dia atolotrony tanana sy ireo teknisianina mety amin'ny chapelle militaire Ampaibe ho antsika amin'ny fitaizam-panahiny voalohany rehetra manerina ny nosy nomana ny folo fanahinisantsika isika hiatrika ny tompony ny salama faevatra amin'ny zato na ho isokatra manolonantsika ho arahan'ira voalohany ao amin'ny firany FFPM ao erizany dia isy vavaka dia nanasanao anaraka tsara fanompovana amin'ny fitsanganana ho an'izay mbola tsy nitsangana salama faevatra amin'ny zato nandimy faevatra mipoporatra amin'ny fahatimy amin'ny telopolo ho arahan'ira voalohany amin'ny voalohany no raitsika salama fa efatra amin'ny zato andimy faevatra mipoporatra amin'ny fahatimy amin'ny telopolo hiaraka mamaky izany isika eleny amarina sanao Jehova fa elena nanaovanao azy rehetra eny izavy nataonao ny tany iny ny ranomasina sady lehibe malalaka any misy zava-mihetsiketsika sy talosaina ny zava-mananaina ny kely na ny lehibe any narehan'ny sambo sy ny tozona izay niforonao ilalao any ireretrereny andry anao mba hanomena maminy amin'ny fotoana manomenao dia manamina izy manokatra amin'ny tananao ianao dia voso izy manamina amin'ny tavanao dia raiky tahotra izy alainao ndrailainy dia maty izy ka mody ianao mitrovoka nanalana azy maniraka ny fanahinao ianao ary izy ary manavao ny taleny tany ianao ho mandrak'izay ny voninahitry Jehova oka Jehova ifala amin'ny asa jereny ny tany dia miloko tendrany ny tany amin'ny tenipotra dia midonaka hira ho amin'ny Jehova raha mbola velona koa ankarazan'Andriamanitra raha mbola miaina ho maminy ny fisainako azy izany falo amin'ny Jehova ho lany tigna tsy ety ambony tany ny mpanota raha ratsy fanahy tsy izy ety misony misaora amin'ny Jehova ny fanahiko Halleluia amen mihirao nisaotra mitera mankalaza amin'ny voninahitranao zay Andriamanitra marina miteny mpanao salama izao rehetra izao dia miandry ianao omenao haniny amin'ny fotoana
olombelona ny itiavanao azy fa nataonao mariky amin'ny anjery izay ka nomeno amin'ny zavatra rehetra. Ianao no mandidy alainao ny ainay dia maty izay ka mody amin'ny irahanao ny fananao dia miavao izay manak'izay ny voninahitra ny tany dia miorooro rehefa tenenao ary izany no ankalazan'Andriamanitra anao izay satria mbola fotony fiandrona hira ho anao tokoa izay raha mbola velona satria mbola velonay nankehitriny izay kakapo amin'ireny dia mankalaza anao satria mbola miaina tsy hainay mamorona ny fofonaina mivavononay maro efa lasa maro efa midomandy amin'izao zava-miseho firenena izao izay kosa mbola mifaly aminao mbola tsy raha milingana koa Andriamanitra masina izao fanompoana masina izao mba ho baraka tsy ahoana mparatsiny iderainao ianao amlezana ny voninahitra anao ngatany amin'ny famelan-kely satria mpamotra izay ngatany amin'ny fiadana ngatany amin'ny fitahina koa anao fanamasina ny iveta aminay anamasina ny tokotrano tsirairay na ena amin'ny fiara fitatera miazanay izay misy fotaman'iray zao sazy feo izay manome teninao amin'ny olona rehetra izao dia masiny izay rehetra fa tempolo ny fanamasina koa ianao Andriamanitra mety aminay satria mpamidina ianao mahita ny olona koa ianao fanamasina namasina anay koa ianao Kristy kosa hitoetra voanay ianao Kristy izay nampianatra ilay vavaka manao hoe rany Andriamanitra ao masina ny anarako dona ny fahafatarao atao any sikaponao mety anatany ny eo any amin'ny afasazanay ary menany tahaka menany zay aminay azatona ny fahafanana manafany amin'azy amin'ny fahafanana sy amin'ny voninahitra mandrakizay. Ipetaka ianareo io manao fihainona amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka ny hira fahafolo sy roanjato ny hira fahafolo sy roanjato amin'ny voalohany sy ny fahatelo mialohan'ny vaky telo ary amin'ny fahadimy rehefa io manao amin'ny telo isika hitsangana isika rehefa manao ny amin'ny fahadimy ao amin'ny vaky telo folo sy roanjato amin'ny voalohany sy ny fahatelo. Tenin'Andriamanitra izay voalatra antsika ny tantara faharoa fahatelopolo ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tantara faharoa fahatelopolo ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Ezekiana niraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy Manase ho ambaka anisany any an-tranon'i Jehova amin'ny Jerosalema hitandrina ny Pasika ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema
niara-ny hevitra ny amin'ny ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany androizany izy, satria misorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola volo tany Jerosalema, ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany, dia nandidy handefa teny eran'ny Israely rehetra hatrany Berseba ka hatrany Dany izy, mba hankanisan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovahandriamanitry ny Israely any Jerosalema, fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa ny tany mitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka tetin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny tetin'ny mpanjaka hoe: ry zanaka Israely, miverena amin'ny Jehovahandriamanitry Abrahama sy Isaka, ary Israely mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovahandriamanitry ny razany, ka dia natombo ny figagana araka izao hitanareo izao izy. Ho aza manamafy ny antokareo toy ny nataony razanareo, fa atolory amin'ny Jehovah ny tananareo, ka midira ao amin'ny fitoerany masina izay no hamasiny ny mandrakizay, ary manokoa amin'ny Jehovahandriamanitra reo mba hiala aminareo fahatezerany rehetra. Fa raha miverina amin'ny Jehovah ianareo, dia azo famohamako eo anatrehan'izay mitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ny tany ity izy, fa miantra sy mamila fo Jehovahandriamanitra, ary tsy mba hiampoanareo izy raha miverina aminy ianareo. Toizatsika ny vaky-teny asan'ny apôstôly 10 ny andiny 17 ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Ary rehefa nitsahatra tsy miteny izy roalahy, dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, mieno ahy. Simeona efa nanambara izay nitsitsovan'Andriamanitra ny Jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona amin'ny hankalazana ny anarany, ary mifanaraka amin'izany ny teny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany, dia niverina aho ka hanangana ny tranonay Davida izay efa nianjera, ary hanangana izay efa rava aho ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompony olona sisa sy ny Jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako ho Jehova, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitra: tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny Jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiny ny hena fa vitavetana terina amin'ny samby sy ny fijangajangana ary zavatra kendaina sy ny raha, fa hatramo razana, fa iny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna mosesy, fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teny. Andeha hiaraka hitsangana isika riavako hamaky ny filazana tsara ny Jesosy Kristy Tompo araka ny Marka toko voalohany. Marka toko voalohany ny andiny 7:10 sy ny 8:10. Ary rehefa voasambotra jaona dia nakany Galilea Jesosy nitoy ny filazana tsara n'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minono ny filazana tsara. Amen. Ray masina manamasina ny fahamarina, ny teny ny fahamarina. Amen.
misaotra anao izahay Andriamanitra fa afaka namaky indray ny teninao izay voasoratra ato amin'ny baibolinay. Misaotra anao izay satria ao anatin'izany no hanambaranao ny sitraponao ho anay handrenesana indray izay tianao ivelomanay sy iainanay amin'izao tontolo izao. Ho ankehitriny Andriamanitra, mangataka ny fanahinao masina izahay ho aminay tsirairay, ho amin'ny isan-tokantrano izay manaraka izao fotoana izao, mba ahafahany mandray tsara izany teninao izany, hanana ny fifantohana tsara ihany koa amin'ny fandraisana ny sitraponao Andriamanitra, ny mpanomponao izay hanazava izany teninao izany aminay. Eo feno ny fanahinao masina tahaka izay fananomana ny mananao amin'izany, mba hafapaka tsara ny teninao Andriamanitra aminay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Kristy mivavahana eto izany. Amen. Andininy fahadimy amin'ny folo sy roanjato. Eo masonjo visy tahaka zay rehetra nataon'i Davida ray. Nahazo
mpanjaka tsara indray zany Israely Ezekiel anarany nanao zay mahitsy izy. Nampiverina olona tamin'Andriamanitra izy amin'ny fahatsiaroapolo manontolo io laza an'izany. Rehefa niverina nivavaka amin'ny olona nisonafana amin'ny tempolo, mbola nahatsiaro Ezekiel amin'ny misavana tsy ampy. Ary zay niverina ny toko fahatelopolo eto nisavana tsy ampy satria niverina nivavaka amin'ny olona mamasina indray ny tempolo tamin'izany. Tokanotsy ilay tempolo satria vao vetaveta ilay tempolo ary very asa. Mbola misavana tsy ampy. Tokony mbola mila miverina kokoa amin'ny Andriamanitra ny olona amin'izay Ezekiel. Izay ny afaka nidirana ny toko fahatelopolo eto na manao soavy izy ho an'ny firenena manontolo tsy amin'ny Juda ihany fa ho an'ny Israely hoe verena amin'ny Andriamanitra io. Izany koa no afatry ny kareny zao hoe kristianina verina amin'ny tanteraka, verina amin'ny tanteraka. Zavatra roa ihany no raisitsika amin'izany ny fiangonana kristianina verina amin'ny dia manaiky ho amasin'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'ny fahadimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny tantara faharoa fahatelopolo andimy voalohany hatramin'ny fahadimy. Manaiky ho amasin'Andriamanitra. Eto zany Ezekiel nanoratra namono soratana ndefa kitsika nandimy voalohany sy ny faharoa. Ary Ezekiel naniraka tany amin'ny Israely sy Juda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy Manase koa mba hankalesina tamin'ny Jehova amin'ny Jerusalema tamin'ny Pasika ho amin'ny Jehova Andriamanitra Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mpamitibona rehetra tamin'ny Jerusalema dia niara-hevitra ny amin'ny tareman'ny Pasika amin'ny volana faharoa ndimy fahatelo. Nefa tsy nahatanana azy tamin'izany amin'izany izy satria nipisorona tsy mbola namasina ny tenany loatra ary ny olona koa tsy mbola vory tamin'izy. Ikan'izany afaka disao. Hitany Ezekiel fa mbola tsy ampy ny fanompoam-pavaka tamin'ny Israely manao antsoavy tamin'ny Pasika izy. Io Pasika zany hoe misy pitsopitso, misy tenin'Andriamanitra mamaritra ny olompanio. Tsy voaty izany, tsy voaty ny tenin'Andriamanitra. Dia niandry Ezekiel na nipisorona sy ny vavahana tsy monana tsara, tsy nanamasina ny tena. Ka iny anisan'ny zavatra tsy mbola tanteraka tao amin'ny Israely sy Juda. Dia nanao antsoavy nafika andro mihitsy ilay Pasika tamin'io fa tsy mety ny natao taloha. Ao ny avana dia mampieritreritra antsika ankehitriny hoe sao dia fanompoam-pavahana ataontsika mihitsy tsy mety ka afika ao an-tranonao amin'izao ankehitriny izao. Afika ao an-tranonao mba ho masina ianao sy ny tokantranonao sy ny ambolana. Teto ny Pasika nafika nanaovana antsoavy tokony amin'ny volana voalohany nafika amin'ny volana faharoa arafika satria tsy mety ny tareman'ny azy. Didin'Andriamanitra raha ny fitaneman'ny Pasika izany. Ary nanaiky ny olona rehetra hatramin'ny Beerseba ka hatramin'ny tany hitandan'ny Pasika satria be sy maro mihitsy tsy nanaraka. Ary sao dia koa zava fiekentsika hoe nantena lehibe sao dia mba fahazarana ny amin'ny am-piangonana satria efa atao atinieny satria natao bapisa tao natao mariazy tao dia mankano amin'ny fiangonana. Tokony eritreritra isika tao. Ny fanompoam-pavahana dia fotoana iraisany voakan'Andriamanitra ampahany ihany ny tenin'Andriamanitra. Ary sao dia mba zany tsy ampy sao dia tsy ampiahin'ny tenin'Andriamanitra ny olona fa hijery olombelona, hijery kileman'ny hafa. Ary izay zany tokony ampihetetrantsika ny anakavo hoe ahoana dia inona ny antony ampianany olona amin'ny fiangonana ka mahatonga ny olona sasany miala mivavaka satria tsy voavangy misy manjono na kely loatra ilay malompona ny takan'izany. Zany hoe nampiananao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Aterina amin'ny tokantranonao ny fanompoam-pavahana ankehitriny na masina. Ny zanak'Israely rehefa fotoanan'ny Pasika dia miombona mamono zanak'olon'ny Pasika ny tanana zay tena rehetra voasoratra ao na ny kely na ny lehibe. Ary zany manambara ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Naiza misy tenin'Andriamanitra sy sakramenta dia misy fiangonanao. Ianao dia efa naizany sakramenta zany ka nanaovana batisanao ary hoe zao tenin'Andriamanitra izao. Havaozina ianao, hamasinina ianao amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny batisa
ny ambonambona telo amin'narany tompo dia ho vory izy. Ka rehefa miverina amin'ny tompontsika dia tsy maintsy manaiky ho amasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana no amasin'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny teny. Ao amin'ny Timoty voalohany tompo faha ny andininy fahavalo sy ny fahasivy ny vaditsika. Timoty voalohany tompo faharoa ny fahavalo sy ny fahasivy. Timoty voalohany tompo faharoa ny fahavalo sy ny fahasivy amin'ny anan'ny tompo. Koa tiako ny lehilahy hibavaka eny tontolo hoe manana-tanana masina tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifanirana. Toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahomankina sy ny famonantena fa tsy amin'ny vonomorana sy volamena na fitafiana sarobidy fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny apôstôly hafa indrindra tamin'ny andron'ny Timoty hitantsika koa zany amin'ny Korintiana tsy vita ao amin'ny trano fiangonana na amin'ny tempona na sinagoga na trano fivoriana ny fanoloam-pivavahana fa mankany tokantranon'olona izy ireny namaky ny mofo. Ka zay no tokony Paoly miteny lehilahy rehetra tokony hitary-bavaka any amin'ny trano. Manentina ny lehilahy rehetra hitary-bavaka amin'ny tokantrano tsirairay avy ny Paoly apôstôly. Fa ny fiangonana dia tsy vita ao amin'ny trano fiangonana fa anatin'ny tokantrano satria amasin'Andriamanitra ireny. Meteza ao amasin'Andriamanitra fa reny izao fanompoam-pivavahana tolotranao izao fa tsy mandeho azy na zavatra kisenasena ho hainao izao fanompoam-pivavahana izao fa Andriamanitra te hanamasina ny vahoaka ary sokafy mana-masina ny tenanao. Ahoana izy telo soratra-masina ao koa fanotraneo fa tempoly fanamasina ianareo. Raha misy manimba tempoly fanamasina tempoly na dia ho somban'Andriamanitra ianao mihitsy amin'ny tempolin'Andriamanitra izany ka meteza ho amasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana atanao ao amin'ny tokantrano na amin'ny hariva na amin'ny maraina na amin'ny antoandro dia misy fanompoam-pivavahana aminao hanamasinana ny tompo. Fiangonana velona amin'ny tompo dia fiangonana manaiky ao amasin'Andriamanitra ary zany manaovana izy ity amin'ny soava na ny tokom-pivavahana na ny kely na ny lehibe manamasina ny tenanareo ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. Fa ny zavatra faharoa mbola tsy ampy nanaovana Ezekia amin'ny soava dia ny fialana mihitsy. Mila miala amin'ny lantsy fanao efa miverina amin'Andriamanitra. Hitantsika zany amin'ny andininy manaraka dia eny amin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy. Mila miala amin'ny lantsy fanao, mila mitodika amin'ny Andriamanitra. Veriverinao izany. Dia hitantsika ny tantara faharoa fahatelopolo amin'ny fahaenina fahafito fahavalo dia lasa misy mamontona amin'ny taratasy avy amin'ny mpanjaka sy ny mpanamaka hiteny Israely sy Joda rehetra ka nilaza ny didin'ny mpanjaka hoe ry Israely eo miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely mba hiverenany amin'izay sisy aminareo izay tsy ho azo ny tanan'ny mpanjakana sy azo manahaka ny manainareo sy ny rahanareo izay nivaroka tamin'ny Jehovah Andriamanitra nivaza ka dia natony figagana arak'izay hitanao izao koa ny aza manamafy ny atokareo toy ny nataony razanareo fa tokoro amin'ny Jehovah amin'ny tananareo ka midira amin'ny fitoerany masina dia ho amasininy mandrakizay ary manompoa ny Jehovah Andriamanitra mba hiala aminareo ny fahatezerany rehetra. Mila miala amin'ny ratsy miverina mitodika miova rehefa mitady fahamasinana avy amin'Andriamanitra dia mila miala. Ny mpanjaka eto mandidy ny mpanjaka eto mandidiny Israely sy Juda miverina amin'Andriamanitra dia hiverina izy. Andriamanitra miova, Andriamanitra miverina, Andriamanitra mitodika tsy miampo izy rehefa miverina aminy ianao. Andriamanitra miala amin'ny fahatezerana ka midina ka mitodika aminao. Aza matatahaka ny ratsy, aza matova ny ratsy teo aloha. Tsy fotoana fijanonjanonana ny tsony izany fa fotoana fanaovana dikandava ho amin'ny fahatsarana Andriamanitra.
hoy izy fa misy rahalanao any baba, misy raha babinao any zanak'areo any, ka ianao rehefa miala ratsy dia misy fiantraikina amin'izy ireo dia amin'Andriamanitra avokoa izy ireo. Ny andininy fahasivana io vatantsika andininy fahasivana fa raha miverina amin'Andriamanitra ianareo dia azo famoram-poana hatrehan'izay totazo baba ny raha laninareo sy zanakareo ho tafaverina amin'ity tapizy fa miandra sy mamina fo Jehovah Andriamanitra reo ary tsy mba iombonareo izy raha miverina midiana. Ilo izy azy fitiavana tsy ho anao ihany zany fanompoana izany fa ho any havanao lavitra mahafatao manjoany olona reo maty amvelany any miava ny zamana zay tsy ilevina ty Madagasikara no miaretina fotoana tokony saintsena amin'izany efa tonga anaty tokantranonao izao fanompo amana zao mba tonga Andriamanitra hianatra anao amina vonao ka ianina tokantranonao ny raha tsy rehetra ka tsy tokantranonao maso tokantranonao mba oto ray mpianakaviana ary zanaka maditra mbaoto ray sy reny fa malahelo anao ray nareninao amin'ny atanao feritreny izy na dia tsy miteny azy miala amin'ny ratsy. Mpanjaka lehibe no miteny aminao ankehitriny marika toko voalohany amin'ny dimy fahadimy folo Jesosy Kristy no miteny aminao marika toko voalohany amin'ny fahadimy folo efa tonga ny fotoana efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebaly anareo kamono ny filazana izany le hoe efa kaiky edy zavatra mandingona mandondona fa tsy le fotoana koa le hoe akaiky resahana ety fa raha tahaka amin'ny filazana loza misikotaona dia fa tsika misy loza tatao zany hoe tsy verina intsony io fanjakan'Andriamanitra io fa tonga io akaiky ianao ka anjaranao sisa ny manapakevitra efa mianatra sy miatra ny fanjakan'Andriamanitra ka anjaranao miala amin'ny ratsy ny ofa ary zany no natao tamin'ny Jerosalema tamin'ny Jerosalema amin'ny asa apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo nitory tamin'ny Kristana nitory tamin'ny Jery Kristy ny Paoly apôstôly dia maro ny voafolo dia misy olana ahoana no natao reto hoforana ve izy reto asaina tamin'ny Mosesy ve misy privé tamin'ny Jerosalema napahana eto ho an'ny Kristy tamin'ny Jery Kristy rehefa nanao famelabelana Paoly apôstôly rehefa miteny Petera ny tazany eto sy ny tantarany natanezany tany amin'ny Jery Kristy dia nanapoka izy akao zay lehibe fiko natao Jerosalema ataontsika tsy alahirana ny Jery Kristy miverina amin'ny tompo fa aoka kosa izy hiala ny ratsy ny tena fadiny amin'izao karena zao fa tsy fombafomba fotsiny ka ataontsika ho izy Jakoba tsy handeha hoe forana indray zareo nahitanana sabata ray sy fa ahoana sika andiny faharoapolo oka isika notrepistily any mba hifandimena sy mivavetavetana tena misampy sy fijangajangana alors izy fatona ratsy ho Jakoba dia tafiditra anisan'ny bokon'Andriamanitra izy ianao koa ankehitriny taomana hiala ratsy Ezekiel niandro Israely sy Joda fahiny manamasina amin'ny tenanareo mety izao masin'Andriamanitra ianareo ka rehefa koa niandro izay miala ratsy manao mba ho tena tafavelinao amin'ny tompo ianao koa ankehitriny tsy Ezekiel tsony niandro anao fa le mpanjaka ny mpanjaka amin'io raha mbola hiain'ny feno ianao azamanao fa le mpanjaka ny mpanjaka ny miandro anao hoe meteza ireo amasina amin'izao fanompo abana izao meteza ianao hiala amin'ny ratsy fa miantso anao ny tompo adory any ny tanana ho an'Andriamanitra ny voninahitra manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amiko sy aminao zany
tsy nahatanteraka izany. Ry Tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjenay. Isaoranay ianao ny teninao izay mirakitra ny sitraponao nambara taminay teny ka mandidy anay mba hanaiky ho amasinao Andriamanitra ary hiala maratsy fanao ny fiomanana ny Paska amin'izao vanim-potoanany karena izay diavina izao dia tsy fomba fotsiny ihany fa misy ny zavatra izay tokony hitandremanay ary anisan'izany ny fahamasinany sy ny fitandremana ny teninao Andriamanitra ialana amin'ny ratsy izay fanaonay. Andriamanitra, mifona aminao izay ranandre izany satria tsy tanteraka izany sitraponao izany Tompo. Mifona aminao izay efa tsy mitandrina ny fahamasinanao fa ny ratsy izay fanaonay no fikiranay ary izany no kama minay mandraka ankehitriny. Ko mitalao aminao izahay Tompo, mamindrafo aminay raha sitraka dia avelao eky izahay, matoky anao izahay fa miaino ilay tsirairay ianao, mandreny fifonanay ianao ka naiza toerana misy anay ankehitriny dia henoy ny vavaka ny fifonana izay asandratra ny tsirairay avy. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy Tompo noho ny fiainonao anay ary amin'ny anaranao no naovanay izany fifonana izany ka hangatanay ny famelan-keloka. Amen. Ny hira tanterahantsika ny mafisatsika izany fifonana izany ry avaka dia ny hira 850 spirinjato ny andiny voalohany faharoa ary Thank you.
fa mafana fahotantsika amin'ny tompo. Hoy ny apôstôly masina. Iza ny ampanin'olona Andriamanitra ny manamana azy. Iza ny manameloka Kristy Jesosy rehefa maty sady efa tsangana tamaty ka mitoetra tanaka Andriamanitra ray ka mifono amintsika. Ka matoky ary na fahafatesana ny fiainana na rehefa nampanana anjely na ny zavatra kehitrika zavatra ho avy na mihery ny any ambony ambanatra zavatra rehetra izao tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ny abana dia mivela sy voafafaky ny fahotantsika rehetra ho ny amin'ny tompo koa samy ampidiran'ny tompo ianao. Sambatra nila izay voavelany eny sy voasarona ny fahotana. Sambatra nila izay miseritsy vaheloka ary tsy misy fitakany fanahana. Ny era-pahavalako folo amin'ny efajato amin'ny voalohany fahatelo fito amin'ny valopolo amin'ny efajato fanavoazana izay mahagaga tokoa no raintsika iverantsika ny tompo ny amin'izany famelan-keloka izany. Isaorana ianao izao fotoana izao Andriamanitra, izay ahafahanay manatona anao, ahafahanay mitondra ny fanomianay tsirairay eo am-pelantananao Andriamanitra rainay. Isaorana anao izao fotoana izao izay nahafahanay miara ny ombavaka nandrany tenao izay mitondra mananatra anay mba hanana fahamasinana hiara maratsy izay fanaonay. Misaotra Tompo, fa raha nandre izany izahay dia vonina tokoa mitandrina ny fahamasinanao Andriamanitra, ka hiaina izany fahamasinana izany ihany koa amin'ny androm-piainanay manontolo. Vonina izahay hiova ka hiala maratsy,
fa hanao tsara izay efa andidinao Andriamanitra nay raha teo izany. Misaotra anao Tompo, ary ankehitriny izahay dia indreto mitondra aminao indray ny momba nay tsirairay avy, indrindra fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao no zava-misy Tompo, dia tsy afaka misokatra izany trano fiangonana izany, kanefa isaorana ianao Tompo ny amin'ny teknôlôjia izay ahafahanay manaraka ny fotoam-bavaka izay tokony iombonanay. Mivavaka aminao izahay ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay manatanteraka izany fotoam-bavaka izany, mba tsy ho very maina Tompo ny fiombonam-bavaka tanterahan'izy ireo, fa tena ho amasinao Andriamanitra tokoa izany fotoana izany. Entinay ambavaka aminao amin'ny kristianina tsirairay avy ny ampahirizanao azy, ka tsy ho very fanantenana Tompony amin'ny zavatra miseho, fa hanomina ny finoany aminao Jesosy Kristy Tompo izay efa nandresy ny fahafatesana, ka na inona zavatra miseho amin'izao tontolo izao dia mpandresy ihany koa izay miaraka aminao, ampahirezo ireny olona ireny. Mitondra mbavaka ny firenena izahay, efa eto ambony nosondrazanay ity ny valana aretina izay mampivaramotsa n'izao tontolo izao, manao ny ezaka maro samihafa mba tsy hiparitany izany ny tompona andraikitra, ny mpitondra izay efa napetraka ao andraikitra ny firenena ity. Ampahirezo izy ireo Andriamanitra, ary ao ka ahefana tokoa amin'ny fiarovana ny vahoaka malagasy rehetra. Ianao Tompo hiaro ny mpitsabo ihany izay manao ny aitsy ho zavatra any amin'ny tompo-pahasalamana, mba ho fanasitranana ny aminao. Arovy amin'izany aretina izany ihany koa izy ireo, ary tahio miamona ny tsirairay avy Tompo izay ilaozany mety mitelitely, mety manana fanahina. Ianao Jesosy Kristy Tompony, omba ireny ankonana ireny. Izao tontolo izao tsy adininay izay efa matahotra, marobe nefa namoy miay Tompony izany aretina porona vorisy izany. Matoky ianao izahay, fa ny zavatra rehetra miseho dia misy lalina tianao Andriamanitra hatongavana mba hahasoninao, mba ho lakinosy fanairana n'izao tontolo izao ane izany zava-miseho izany, ka mba hatonga azy hiverina marina aminao Jehovah Andriamanitra. Izany Tompo mivavaka, izany ho ilay tamponay raha misy mahasoanay, kanefa tsy votonay tao anatin'izany mivavaka izany dia angatahinay amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anarany raha teo no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay hijontsika vavolombelona amin'ny alalan'ny fanambarana ny fotontsika isika izao ryavana, ho andeha hiaraka hitsangana isika rehetra hanambara ny fonontsika, ka ny fanekemponana Nikeamina na ny fanekemponana Laharana faharoa ao amin'ny Porojerijerema no iarahantsika rehetra manonona izao. Isika minon'Andriamanitra iray sy Tompo mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na nita na tsy, ary an Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray taloha izao rehetra, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra, izy minarina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Arivotsiny dia tonga olona izy. Nomboina teo amin'ny hazo-pijaliana ny fanavotanantsika tamin'ny namapahany Pilato izy. Maty izy ka naneva, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka eo tany ankavanana iray. Avy any avy iray ao voninahitra, tsara ny velona sy ny maro, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ilay sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazay miaraka amin'ilay sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-bavana, isika ny fiangonana iray, masina, ny olona amin'ny fanambaran'ny apôstôly,
tena izao. Isika manaiky batizay ny famenan-kely sady manatena ny fitsangana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ihany. Io mampanahy isika mpanefana samy tompo indrindra famivandrotonany kariny izao manenga ny mpanefana samy tompo rehetra hitsangana mira fahafoto amin'ny zato maniry mafy ao. Mira fahafoto amin'ny zato dia ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fandehan'olopolo sy nanopolo notoveratra mamontsika. Mira fahafoto amin'ny zato jaona toko fahefatra ambin'ny folo. Zona tukufaiva tamifuna dipati mkula tamfainu mkulu Yerati kama maki mnaramtutu Zamte zamte popolaza tamnami Ramula mkutu tamnami Fanpananda tinpanamasi Zerami raya menara Izna mkantana mzavtarita Siampatsala mzavtarita
izay nolazaiko taminareo. Amen. Mipetraka ianareo. Teny mpanao-pampianarana nataon'i Jesosy ana mpianana nandizy ao misy lehibe malaza hoe izay manahino samilanareo kamoty aho. Rehefa andeha Jesosy dia nilaza hoe misy mpananatra ho avy. Ina ny asan'ny mpananatra io? Ary io mpananatra ho avy io ilayntsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Tsy manao fotoam-pivavy amin'olona intsony tsika. Tsy manatrika mivantana mitamina intsony ianao, fa izy no miaraka aminao. Le hoe mpanamaso tsy hoe parakleto, natao hoe parakleto dia olona antsoina ho akaiky, mpisolo mpampahe. Asa anankiroa ihany tsy rahantsika amin'izany. Ny asana voalohany dia mampianatra. Ny asan'ny fanamasina faharoa dia mampatsiahy. Le deux fonctions didactiques et fonctions psychologiques du Saint-Esprit. Fanamasina zany mampianatra. Amin'izao fotoana izao izy mampianatra anao. Mampianatra anao. Ianao tsy mila mitariolona hitaridarinao fa vakiny soratra masina io. Hirao mihira ao anatin'ny firana, hirisaka moramora le fanamasina. Hampianatra ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia hainy mino Jesosy. Ka meteza hiaraka amin'ny fanamasina. Hampianarana zavatra momba ny fiainana, momba ny fahendrena, momba ny tokantrano, momba ny fiarahamonina, momba ny fiainam-panahy. Resao ny fanamasina. Mampianatra anao izy. Fotoana ilansika ny asan'ny fanamasina. Ary izay ny asa voalohany fanamasina. Zany tsy mety tsoa hoy Jesosy Kristy. Fa ny fanamasina mandeha amin'ireo apôstôly hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Tsy misy tsy ho hainareo ny zavatra rehetra rehefa ampianarana ny fanamasina. Davida ampianarana ny fanamasina amin'ny Salamo dia sy ampianarana avokoa dia milaza hoe hety mpampianatra ahy. Rehefa ampianarana ny fanamasina olona dia hety ohatra ny mpanarana. Ka ianareo rehefa ampianarana ny fanamasina dia hety noho ny mpitandrina. Ary mety ahainy mpitandrina koa azy ny fanamasina dia Andriamanitra. Ary ny sekren'Andriamanitra no amparana aminareo. Jesosy mahakavana izy. Za koa nakavita aminareo. Fa ny asa faharoa ny fanamasina izay hoe fonction didactique na hoe asa fampianarana ataon'ny fanamasina. Fa ny asa faharoa dia asa an-tsaina, fonction psychologique du Saint-Esprit. Pampatsiahy. Io le ataonareo teny tolondrany anamnèse. Io le atao hoe mnémotechnique. Mampatsiahy ny fanamasina. Ary mampivena mampatsiahy anareo ny zavatra rehetra. Mampianatra ny zavatra rehetra. Mampatsiahy ny zavatra rehetra. Izay zavatra tiana ho sarovana dia ampitehirizo ny fanamasina dia ho. Ny toroteretra ampianarana anao ny tramotaona, ny fampianarana ataonao tamin'ny katekomenina, fampianarana ataonao tany amin'ny sefala, setena, tay, ampatsiahy ny fanamasina. Mampatsiahy anareo ny zavatra rehetra. Mazava be. Ary izay nampitomba ny apôstôly Jean nanoratra ny filazantsara satria nampatsiahy ny fanamasina azy izany. Izany ny apôstôly sy ny mpianatra nanoratra amin'ny testamenta vaovao satria nampatsiahy ny fanamasina azy ireo izany. Ary izany miaina ao amin'ny fiangonana sy ampatsiahy ny fanamasina ny kristianina tsirairay. Ny tenin'Andriamanitra nisy taditinao va, nisy tsaonao va, arakaraka izay amin'ny tsaonao no ahafantarana ny fiasan'ny fanamasina ao aminao. Mba firy tsaonao ireo fampianarana ireo. Fanamasina ny mpampatsiahy ny zavatra rehetra. Ary izay no ilaintsika. Amin'ny fiainana toy ny amin'ny anana amin'ny asa. Amin'izao ianao azaka mamresaka mianatra ianao. Fa aza matory fotsiny na amin'lalao telefôny. Fangatana fanamasina izy mpampianatra. Izy mpampatsiahy ny zavatra rehetra. Ilaintsika dia ilaintsika ny fanamasina. Vatao tokony tamarotsika ny fanamasina izao. Satria izy mampianatra. Isan-tokantrano, isaky ny folo olona antsoina izy fanamasina ampianarana. Fanamasina ampatsiahy ny voa ny zava-tsoa rehetra avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba ny amin'ny fotoana izao dia avy.
Diangatao mandrakariva izany fanamasinana mpianatra ny sabatra rehetra mampatsiarana ny sabatra rehetra. Mibaraka izay. Saranao zay mpandray fanasana tompo. Fandraisana fanasana tompo koa dia misy fahatsiarana. Izao natao ny fahatsiarana ny fanamasina mampatsiarana. Mampianara reny isany aminay nanana foenty ny fanamasina. Fa ny tongotra isy fanazavana lalana tinina. Pianara mpandray fanasana tompo rehetra tsy hanadiny ny amina nikarana azy ny voady nataony fanekeny. Mampatsiarana mpandray Israely ny fanekeny teo mibaptizana amin'ny fanasana tompo. Ny fanokarana samihafa zay fanekena fanekena mpianaraikitra fanekena mahampiano fanekena ampahatsiarana izany miasa mahena amin'ny fanamasina anatrehanay ny masina miditra io ka ianao fanamasina mpianatra ampatsiarana tsy misy mahay riana izany ondriko natrehanao ny mpampianatra rehetra teo ambony tany ny fanamasina ka metezinao mpianatra aminao rehetra ianao koa ny mpampatsiarana ohatra ho solotsaina sy zavatra teknôlôjia maro samihafa ianao fa ny fanamasina dia pampahery solovava mpanao hevitra misaotra fanamasina fa tianay eo amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika miavaka masaotra ny teknisiana samihafa tsika zay rahina nateraka zao fampambana izao dia mpambavaka manakariva mba hita fitaovana nataterahana izany isika ka tsy overinay isika fa isan'andro fampambana indrindra fa amin'ny herinandro masina izao no manam-panao amin'izany isika koa dia raha pitso zany isika amin'ny teknisiana rehetra homana dia mpambavaka izay zany homana amin'ny fataterahana zany rehetra zany manomboka raha pitso ilay etritra ny fitaovana rehetra amin'ny manaraka rehetra koa dia tokony voninahitra ampiraintsika amin'ny fiangonana masina isan'ny tokantrano satria ny tompontsika nantanterahana izao fanompoana masina izao mamary ny fotoantsika mitsodrano hitsangana isika rehetra raika amin'ny telopolo amin'ny fitonjato dia ny voalohany faharofahatelo alohan'ny tsodrano ny andininy fahaefatra aodian'ny tsodrano raika amin'ny telopolo amin'ny fitonjato engaleka ombanao Jesu. Jesus.
Andriamanitra ny fiadanany anamasina samy tanteraka ka okahoalovana amin'ny fananaronianareo teninareo tanteraka tsy hantsina ny fiaven'ny Kristy tontsika ka ny fiadan'Andriamanitra ny ohatra ny fararehetra iaro ny fona reny iaro ny tokantranony iaro ny hevitra reny hotahina reo antsana hotahina reo an-tanàna hotahina raha miditra hotahina raha mivoaka amin'ny tokantranona reny. Amen. Amin.